Tsontsifaharaiko dia engaromasina. Ianao tompotompo manjaka. Misy taloha tompo anambonaninao anjara ilazana tompo misy ambarana misy tamponao fombarana izao. Ary mametaka fanamasina mba hiaraka mianatava amin'izany fitezana izany tompo itony tena isan'andro anambo. Ary itony mahafamelona amin'izany tompo isan'andro anambo amin'ny tena amitory. Dia antena zao izy tomponay eo fa Menao sekali. Anggaran minta besarnya amin. Matiu tufatel ani babal. Como mano kronika di bani dari. Kalau yang mana di pasawala ada demanda etika si Yesus Kristus. Mamasa fu amica di Panera Ranandea Galatani Betuka Galanisa Akani Betuka Tia Naneva Fula Tamela Nyans Carata Pichina Rumba Antona Telefonan Tiffany vola dia tidak taksi bus. Dalam pembicaraan tidak taksi bus dia avio dia disfansuna teomni numero sendiri beronyans nilai fani lasaru tidak sengatif pasal di vola dan di kau. Sabar saja itu pada yang soal bulan, wiawe azafat fa misfulan yang tekatan itu baca apa isi, saus sebentar esas isi, fatu pada itu, ini yang material saja misfulan itu kalau lasan, apa akhirnya campur kasih ke ini. Dia ini harus jadi fa agama anime mulai Romania semua bahasa yang sana. Juga semua tentang juga tentang kita sabtu. Dia yang tonas sinambar tapi nasasan. Tapi fit sinambar. Casan senamar kita pakai plan yang jelas. Senamarian kita pakai plan yang jelas ya. Fanatif sudah masuknya anyam. Teson zaitan rala semua orang fana fana terus. Kalau falsura tamu melu telepon dan dia pasal telefon, tamu nawa, ani balai, cuma saya kenal tu mampu. Ifan yang nawa, auka au disaka yang falsura, ani mami mampu, ani furu família nawa. Como tem na demanda, auka ni dari itu, saya menolak kisah funyas. Jangan lagi nafas nektarin, tanpa merkalina, musnah demandas. Berjam lalu sibif itu, membuat sejatani Yesus Kristus. Nama sama kalus, nama somataris, terus itu bisa dia ademan kami umpang. Kami umpang, alternatif pon lui. Mapasa fua mitian kebari dari. Kami kata tu ampatis. Lepas pergi ke Nuna, kita ampatis.
Batisako dia mafy ivelany fahavolomben'ny fibahana ary ao anaty ary famelan'Andriamanitra ny eto. Fibahana andeha mampatsika andrany ny FDP amin'ny tontolo ity. Ka fibahana tsy manderery fa ataontsika voany fiangonana raha fibahana zany. Fibahana ahoana ny azahoana fibahana? Fomba roa. Misy any ivelan'ny fiangonana ary misy ao anatin'ny fiangonana. Any ivelan'ny fiangonana dia maro ireo olona izay nahazo fibahana, nahatsaran'Andriamanitra voalohany indrindra dia mibebaka. Misy teratany Amerikanina izay mbola tanora izy tamin'izay fotoana izay dia nanao zavatra azo ohatr'izao rehetra. Nifokarongony tia rock and roll, tia mozika be zany. Dia tonga tomobily izy dia nieno rock and roll na nieno country musical dia mamadibadika radio. Sena tonga tamina radio mitoro ten'Andriamanitra. Nieno ten'Andriamanitra teo ary teo ny mivaly, teo ny bebahany, teo ny Jesosy Kristy ohatsy famotrony fiainany. Amin'ny zavatra tsy ampozinao mihitsy, ora tsy ampozinao. Olona manao fiaina zao tontolo izao nahareny ten'Andriamanitra tonga dia miova. Tany amin'ny Biblia Afrikana sy anankiray raha andeha hanao tournée, izy dia sarasara teo ampiandohana hoe iza rehetra nanaraka azy amin'ny tournée. Mivady hoe sa tovovavy miaraka aminy tsy vady. Teo izy nanapa-kevitra teo, sapa teo fanapa-kevitra. Ka azo ny farany le tovovavy tsy vadiny mety manaraka azy. Tonga tao amin'ny hotely fipetrahana dia taloha misy fikambanana kristiana mametraka ny ten'Andriamanitra amin'ny François vahiny. Tonga hiatoky tamin'ny ten'Andriamanitra tao amin'ny efitrano fandraisana vahiny masona. Niraisy le boky teny vakily dia tsaika natazo teo fa ozy tamin'le tovovavy hoe andao manambotsy fa tsy mety sao ataontsika sao. Andao manambotsy zao tovovavy eny azy alava ambotsy dia nampirindrina nasy mandeha. Le tomboka teo le tovolahy dia tsy nitsahatra namaky ny ten'Andriamanitra. Ary nivelana any amin'ny toerana ampitrahana izy dia tsy aro mihitsy. Nanotana pastora izy dia nantany amin'ny pastora hoe lazao amiko pastera, iza moa Jesosy Kristy ity? Nazavaina taminy dia eo izy misy lavitra ary nanaiky an'i Jesosy Kristy toa tsy famonjy fiaina izy menakavy ary nasa papatra izy menakavy toboka teo nazoto ngaina tamin'ny fiangonana ary nanaiky fibahana. Nitafika masina tao ny fiangonana koa ny ivelan'ny fiangonana zany. Angambako-tsika mahatsiaro fa tsy vitsy ny olona azo ny ten'Andriamanitra, olona miaingo ny ten'Andriamanitra na mamaky ny ten'Andriamanitra dia mitodika amin'ny Jesosy Kristy. Mba azahoana fibahana dia aveo tao batisa. Amin'izao varan'aretina maro zao dia betsaka ny miteny hoe efa avy fa efa tsisy mamatazantsika. Aza miteny hoe nataon'Andriamanitra ao akaikon'izao zao varan'aretina tsia. Ny fahateratry mipetaka amintsika dia hoe marina eo anatin'Andriamanitra ventina. Efa bebaka marina ve zany ary efa miray marina Jesosy Kristy ohatso amin'ny fiainana mba miainana zany amin'ny fiainana andavanandro. Zay tokony famena mibahana ao taitsika ary atao fanairana izao varan'aretina mitranga manerana zao tontolo izao.
marihana fa taloha zao tamin'ntonjato elaretany safoka tisany maty tamin'ny valana retana dia tolatsika hoe azady mipahana zany fataovy fanairana fanaira isan'andro ary rehetra any nametraka fatanitsika hoe mbarina reza eo an-tsen'Andriamanitra. Zay raha any ivelan'ny fiangonana no azahoana fipehibahana. Ato anatin'ny fiangonana koa dia misy fihinanana katekomeny. Tarantsika kely moa rehefa tonga valan'ilay fotoana ny ankizy dia mahay ray aman-dreny hoe atao zay mianatra katekomeny fa moa mirona zay misy fanairana marina tamin'ny Jesosy Kristy, misy fanairana marina ve taminao ahafantarana marina Jesosy Kristy fa tsy ho lasa fianarana fosiny akoa ny katekomeny, ho fianarana fosiny akoa ny katekomeny fa tokony zavatra eny manosika anao anara katekomeny. Misy tovolahy zay mianatra katekomeny marisy taona tonga ny fotoana andraisana azy dia ho visy tamin'ny pasteur. Tsy ho raisina pasteur fa maninona tsy fantatro ny tokony raisana katekomeny za, tsy fantatro tokony raisana rehefa nianatra, tsy fantatro izy dia name pasteur apotra izy maty averina izy vao maika maizina fa zao tsapany marina ve fa izalaka niova tamin'ny fiainanao, tsapany marina ve fa nandraisy misy totona amin'ny fiainanao, totona amin'ny fiainanao, tsapany marina ve fa ny zavatra tsy neto amin'ny fiainanao ka niova. Zay ny tokony andraisanao amin'i Jesosy Kristy. Zay zay natao fiaina zao ianao namaky ny ten'Andriamanitra, naheno ny ten'Andriamanitra dia tosika amin'i Jesosy Kristy resy lahatra marina ianao ary Jesosy Kristy totao amin'ny fiainanao. Fa tsara mianatra fonina fa tsara kokoa andraisanao mialoha amin'ny Jesosy Kristy tao amin'ny fiainanao ary engany anampy zany rehefa mijoka tara ianao amin'ny finianataonao anaraka Jesosy tao amin'ny fiainanao. Dia azanao tahitsony fa misy koa nefa ny sakana amin'ny fandraisana fipehibahana. Ohatran'ilay teny misy ny sakana ivelan'ny fiangonana ary misy sakana anatin'ny fiangonana. Ivelan'ny fiangonana dia sakana voalohany dia fanovozam-pahalalana. Fa dia tsara mianatra siansa naturely tika tsaroko tsara fa vakilasy quatrième dia lazana fa ny olombelona dia biby avo-beta. Zany nanarana fanohatra amina zany baiboly zany sy Andriamanitra namorona antsika dia koa ny zavatra maro samihafa hoe nandalo ny olombelona tamin'ny voalohany aveo nitsangana avy amin'ny ratsako hoe ratsako le vidolombelona manaky anavy tsika rehefa ary za mbola mahita mihitsy hoe makany Afrika dia araka ny Afrikanina dia mahita ratsako izy dia namaka Afrikanina hoe reo no hozay antsika. Nefa kristianina zao dia mianaka tsaka hoe tsy marina nge zany mametrampatany ny amizao fotoana zao manampaizana na tonga amitsika zany hoe ny atongotsy ny atongo voalohany Andriamanitra amin'ity fa Andriamanitra namorona ny olombelona sy biby rehetra fa mamompony atody ary voaingana ny vakiky voaingana angamo zay enimbola lasa fa zao mahafantatra na tsy amtifika fa ny akongo voalohany
rehefa niliana na totika zao ndraiky zany nanao zany foakevitra samihafa amin'ny fianarana atao dia manalavitra atsika amin'ny tenin'Andriamanitra. Eo koa moa ny fitantarana firenena. Paserana re zany dia saika izana tenin'Andriamanitra tamin'ny serozy anankiray tantara tamaty. Dia ny tarilefitra ny tao. Tsy hoe tarilefitra hoe fianarana rehetra tsy manaiky tenin'Andriamanitra. Dia tsy mampanino ao zany. Ka izany mbola manjaka amin'izao fotoana izao misy fanoeran-kevitra hoe aza idirany tenin'Andriamanitra mihitsy ny tantarana firenena. Eny marina zany. Dia eo koa hoe aza idirana politika mihitsy aty am-piangonana. Fa zao misy ny atao hoe ny tolérance ozy anteny fahiny aratsika. Tokony samaina tolérance ataoty na ny fiangonana na ny mpanao politika. Zay saga raha toa ka ivelany fiangonana. Anaty fiangonana ray dia fatatsika efa nitomboka tamin'ny taona eninjato sy arivo. Dia nisy fiakevitra lehibe tany eran'izao tontolo izao mikasika ny hoe taonjaton'ny fany lumière. Ary tamin'izany dia maha-olombelona tena nazofana ny fahitsin'ny hevitra avoakan'ny olombelona dia nazofana tamin'izany fotoana izany. Ary nahafaka tany am-piangonana koa zany avy eo. Tonga tany am-piangonana amin'izao fotoana izao misy hoe atao hoe post-modernisme na ny fanosorana amin'ny ain'ny vaovao. Ary misy pastora repoka amin'izany fotoana izao. Izany hoe misy fanoerana amin'ny hevitra nenti-paharazana izay mitana amin'ny baiboly azo tamintsika man'Andriamanitra tsy diso famitaka. Ary nefa misy ny fametra fantena zany hoe pastera teolojiany hoe tena marina ve zany zavatra zany. Ainao tsara Karl-Barth ngedanandrina amin'ny pastora eran-tany zany. Dia mila-pantanina izy hoe ny mpaminasy apôstôly dia olombelona ihany ka reto diso. Zay filoakevitra etiny entina anamarena fa hoe misy fahadisoana ny baiboly. Ary misy ara-pastera any ivelany any izay nampianatra pasteur Rabera tamin'ny fotoan'andro tany anaty. Teolojiany mampianatra tenin'Andriamanitra fa tsy mino. Ainareo moa zany tsy mino. Dia fanahiny izy zany eto mampianatra le olona zany fanahiny izy. Oscar Coleman ny anarany. Dia aiza moa no nisy tantarako zany tena sy mba sakanisy le hoe misy ke zany misy teolojiana nefa tsy mino Andriamanitra tsy mino Jesosy Kristy. Ato am-piangonana koa dia ndray misy ny sotro fampivavahana. Ato am-fiangonana dia tokony ny tenin'Andriamanitra no eno be dia be. Mety ho azo varana eto zao dia fiangonana dehibe rehetra Antananarivo no nandehanako ny mandeha. Dia efa elo zany angamba hoe efa taona ditona rasy zay. Atao ka dinitany sekolanaty dia misy dinitona fahasalamana. Dia tonga ao le tompon'anjara tsisy tenin'Andriamanitra mihitsy dia fahasalamana tanteraka lazainao. Tamin'izay fotoana izay mampitositra mena sy mihina. Lasa mieritreritra hoe sy atrafo ny fiangonana. Misy ara-fiangonana koa no ny fikorotana ny firenena roa dia hoe
zay rapianana nanitsy ao amin'ny am'fotoam-pavahana fampavahana. Tany Keniany mandeha tiataona zay. Voka-pio tsikoboliana zay matripaka ny Afrika. Atsasakadiny na azavana ny tsikoboliana. Atsasakadiny. Lasa mihina zany ny sehatra elona ten'Andriamanitra ao amin'ny am-piangonana. Dia tamin'le resaka teo zao hoe tositava hoe tao am-piangonana mbany fahasalamana. Efa tonga tany ankizy antaniana hoe inona ny toroten'ny pasitera tao? Fiakarana tositava, fiakarana tositava. Fa lasa adino le toroteny zay fotsiny fiangonana. Zany tamatanga fotoana zao ka anatin'ny fiangonana azy dia misy koa misy sakana. Dia efa dia mampatsiahy any ao anatin'ny fiangonana lava ny toroteny. Fa ny fomba tonga amin'ny toroteny fa ny toroteny tonga amin'ny Kristy. Fa natrika fotoam-bava rehefa amin'ny fiangonana zany reny dia zaka aminareo fa na telo ary ahy na miotana ny manao reky toroteny dia tena lina. Zava-dehibe amintsika ny toroteny dia aokaopana tanteraka amin'ny Jesosy Kristy zany. Aiza mikasika ny fibahana ary fiangonana eo afovoany iverana ny fiangonana. Inona ndraiky ny olona nazo fibahana? Olona tsaray, olona ambika dia tovavolombelona. Tovavolombelona. Tamin'izao Napoleon Batisa raha nanontany hoe inona no nataonay? Misy karazany kely. Voalohany ny olona tsotra, faharoa mpamoritra ary ny fahatelo miaramila. Ny olona tsotra dia entanina manao asa soa amin'ny fizarana fanananao raha toka manana ianao, amin'ny fizarana ny zavatra hoaninao raha toka manana ianao. Zany hoe fitiavana namana valan-tena ny amin'ny fanampina azy ireo hita zay tsy manana. Fa ny mpamoritra, zana mpamoritra mety manao tsy mety zany zay toa Napoleon Batisa hoe aza makabeotra zany hoe tsy rentanam-bola zany tanam-bola rehetra fa tanam-bola rehetra dia omena zany fitsipika zany aza makabeotra Jesosy. Miaramila ndray ina zy ataonay fa masara fa miaramila ny fahefana zany miaramila zany manana fahefana rehetra hoe manao tsy mety azy. Aza manao fombanareo aza manana fahefana loatra fa inona tena fampiarana fahefana raha kristianina dia zay teo alotsetirepenareo nokanomanitsy tenin'Andriamanitra zany teny Jesosy Kristy zany ary Jesosy Kristy riany mpampinoa manana fahefana ary mpitady alafo fitarena resahana faza manao ohatran'ny jefisa zay amaloko miaraka aminy. Na zany azy fatatsika tsara le kako ny tena araky eo Matio 13:20 dia karazany efatra ny ao. Misy nafafy tenim-potala teny famboarotom-kanina. Misy nafafy teny Mario Vatomampo zany tsy makototra zany. Misy ao teneny Tsidy makera zany tsy mitana fa ny farany kosa eo ao teneny Tanjaka. Karazany efatra zany amin'ny efatra seo raha mitoro teny ianao araka ten'Andriamanitra raha ihany tena mampo. Zany hoe raha zato isan-jato zany dia 5 sy 100 raha
Paolela rehetrareoteny zany dia olona ray ihany mety mandray azy ary mampitombo azy aozato ety amafianany olona ray ihany rehetra mila vokatrano zany raha fatapatamina dia ray ihany tena ten'Andriamanitra zany dia tsalova eny faran'efatra nandray tena mivavaka mandoarika isan'androandro mana ten'Andriamanitra ka mitady fehibahana ho an'efatra dia voavotsy araky ten'Andriamanitra ihany. Any amin'ny Genesisy ny fonan'Abrahama ho an'i Sodoma teo andrean'i Jehovah tozy Abrahama hoe ary ianao miaraka mibeloka ve ny marina ary ianao miaraka mibeloka ve ny marina toy Jehova hoe tozy Abrahama hoe mety olona dimampolo ve za marina dia votaman'Andriamanitra toy Jehova mety olona dimampolo anao dia jerika korotan'Andriamanitra miadivafy ny Abrahama hoe raha olona ny efapolo raha olona ny telopolo raha olona roapolo raha olona folo toy zay hoe raha mety olona folo aho marina dia jeriko ny tanàna zany hoe planetemainy raha le kely nandray ny tenin'Andriamanitra no mivavaka olona rehetra mandoalika dia milo araka ten'Andriamanitra voavozony rehetra zany miavana ny ten'Andriamanitra sy ny famonjena sy ny fehibahana tsy azalay dia ahoaka etsaka velona aza fehibahana zany nandeha dia nisy olona kaiky tambolitsy atsika ndraiky milamboly dia natao himbary manto le voly tonga teo amin'ny farany tozy izy hoe alao ambatsy any inona tonga atao tsaika ten'Andriamanitra sy mangataka ny omeny fiainana ten'Andriamanitra zany ary fiainana koa araky fampiaroka hoe araky ten'Andriamanitra sy mangataka ny omeny dia apatako any aminy zany mba hiainany koa mba hijoro ny amin'ny fehibahana zany ten'Andriamanitra zany sy raha koa tonga atao an-trano isan'ny taona fombavady dia misy ny mpiafananay moa eselika femoana madinana eo tozy izy zambarina rahan'le ampiafananay zay lehibe ny eselika ny femoana misy azy tsy ahoaka zambarina tsy ato eo akanto izy so mikaraka tena mba avitseo afa vato kozy ao baka ny manakapa iny aloha manakapa izy samytamana samy vato kozy zao a tena mafo teraka dia voany morazy ka tsy maintsy votsina sao dia zao ary mampiveto mpitady CSP2 aoka kely any famila vola eninany ao izy any iviany manafody any tampetra aloha izy any fa sy tonga tsony efa amrobe vola tsy maintsy tonga taminao aveto ny volanao zakanaso zay rehefa makany trano ao tozy valana sy valariky sy eninany loha zy menanany makany tsisy tao an-trano tsy enana tao an-trano faharoana nanana namelazo ny voalina tena nandoatika eo anatreako hoe saokanao sy manafy anao fa tsy maintsy tonga tao be foka tonga le mpiafanao nanay nataoko hoe isy eselikaminareo tena hitabola teo izy zany lo izy tsy misy an'izany aminay lo izy tonga le amin'ny be foka tsy tonga izy zay ako hoe tsisy anenenana zany kely azy fa raha mitovy aminany manao vao soa inona ho soazonao hoe tena Andriamanitra
fitosilaho tsara nisy Madagasikara hoy ny fanaotekisika io za manako hoe fitosibe-tana itoerany le trano. Fomba rany fitosiany ity dia misy olona tsara efa mikasika antsona mpanao-batisa ka amona tsara i Jesosy Kristy entanay ny fampinatsarany io ampifarehany olona zanonarona ara-panelitena koa fa manao ny feo amin'ny teny malagasy amin'ny olona tsara io dia mitena ka mafaly azy manontanao azany olona tsara zany ka ho antsika tamin'ny taona fahadimy ambin'ny folo nanjakany am-peuple Tiberio fony Ponce Pilate ny feny Jody. Herode nanjaka tany Galily ary Ananiasy sy Kaiafa no Sambe dia tonga tamin'ny Jaona tany anefitra ny tenin'Andriamanitra ary lasa izy ny tetiny fahatany nanomborona ny Jordany nitomboka tisany fibebako no famelan-keloka. Ianao toetra ratsy meteza tao batisa dia penan'Andriamanitra ny helokareo araka ny voasoratra ao amboniny mpamina Isaia. Misy feo miantso mafy any anefitra hoe aoka amboarina ny lalan'ny tompo, atao fahitsy ny lalaka leny, ny roasa rehetra tsy maintsy totofana, ny tendrombohitra sy avola rehetra ahetsy, ny lala miolakora ka mila ahitsy, ny mipitotorona ilaina harenina, ary ny olona rehetra ahita ny famonjen'ny tompo. Inona no ataonay? Fitarana penarana. Inona tianao ataonay? Lazao anay izay ale. Izay manana akanjo roa. Ao izy mba hambe. Ho an'izay tsy manana. Izay manan-tsakafo mba izara. Mpampianatro, zay dia mpamorehitra. Inona ataonay? Asa maka miaotra izay asaina laina. Asa kosa? Inona ataonay? Aza maka zavatr'olona kerina ampitaka. Aza dia manendrikendrika olona foana. Aoka ihanina amin'ny karamanareo. Lazao, ianao ny Kristy. Izaho manao batisa amin'ny rano. Fa afaka io sainay anankiray mahery lavitra noho izaho. Ary tsy mendrika ambany fehitsapana akory azaho. Izy manao batisa nareo mifanahy masina sy afo. Ena ny tanany ny fikiroroana na diovana tsara ny mpamolona ary hambona ny vary any mitsofotra. Jesosy tahaka miendrika volomailala.